Vaovao ampalahelo vehivavy teratany malagasy iray no hita faty tany Mayotte tany tamin'ity herinandro ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino fini milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny vaovao ampalahelo avy any Mayotte any no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ambolo madinika Toamasina dobo-drano be toy izao ny lalana izay mivoaka Santavy ambolo madinika hiditra amin'ny lalam-baovao Tanambao 5 misy lavaka nefa amin'ity lalana izay feno rano ity ka dia mety hahina hitera-doza raha toa ka mitohitohy ny tsy fanamboarana an'ity lalana ity ka dia mangataka ny mitondra fanjakana any an-toerana any izy ireo mba hijery angaiky manoloana an'ity lalana izay dibo-drano ity. Lalam-baovao hihazo any Madinoxa indray olona iray no namoy ny aina voafaoka ny fiara. Ny trangana aloha zany famovizana ateny amin'ny lalam-baovao hihazo any Madinoxa miala avy eny amin'ny Makiandoha-Tapenaka tamin'iny androny omaly tolakandro iny. Fiara 4x4 iray no nandona olona sy mpivarotra ka namoy ny ainy tamin'izany olona iray tao anatin' ireo voadona ireo. Ny afatra mitandrema ihany ry zareo mpamily ary aza dia misetrasetra loatra fa nohony tsy fitandremanareo zay dia lasa mampidi-doza ho an'ny hafa. Raha ireto izay voalaza fa vodonan'ny fiara reto zao dia tsy nanam-po mihitsiny ho vaofaoka ny fiara izay fa nohony hitraketraka anareo mifandehananareo mafy dia lasa mahafaty ny olona izay tsy manantsiny. Ao anaty loha zao famovizana izay hatrany tany Betroka tamin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo iny vehivavy iray no maty tsy tra-drano. Fiara fitateram-bahoaka lehibe any coopérative Kofifi avy any Fort Dauphin saika hihazo any Antananarivo no tradoza atao Ankaroka commune Lanambida distrikany Betroka lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo iny tamin'ny androny alahady 3 aogositra 2024 iny. Vokany vehivavy iray no maty tsy tra-drano ary mpandeha ampolony tamin'ireo 70 tao anatin'ny ity fiara ity no naratra izay efa nalefa any amin'ny hôpitaly ihosy avokoa ireo rehetra naratra tao anatin'ity loza mifamovizana ity ka ny hafatra atrany mitandrema ry zareo na dia maika tahaka niny nazy fa aleo mitandrina ihany amin'izay fandehanana mafy diso tafahoatra izay fa vokatry ny tsy fitandremanareo zay dia lasa mampidi-doza ho an'ny hafa. Any Toliara indray eo amin'ny resaka asan'ny Jolay raim-pianakaviana iray izay maty ny Jolay ny rongo-basy nanafika azy ireo. Naharenesana pôbasy teny Ankalika Toliara tampotanàna tsy lavitra ny Brown Police tamin'iny andro ny alatsinainy maraina iny tokony ho tamin'ny ray ora sasany maraina tany hoany. Araky ny fampiresahana tamin'ireo fianakaviana dia fitolahy misarotava mitondra basy ny any iray Kalashnikov no tonga nanafika azy ireo. Vokany raim-pianakaviana iray izay tompona épicerie no maty ilay ramatoa vadiny marary mafy ao amin'ny hôpitaly be. Lasan'ireo Jolay avokoa ny vola sy izay zavatra sarobidy tao anatin'ny trano. Ankizy roa tokony 10 taona eo izay zanaky ny tompo-trano no nahita ny fihetsika rehetra nataon'ireo mpanafika ireo. Tena mahatsiaro miaina andriranantsy ny vahoaka amin'izao fotoana izao vokatry n'ity fanafiana etsiroa ity satria na ao an-trano anao na eny an-dalana dia mitebiteby lava foana amin'izay hoe sao de misy mpanafika na ihany koa sao de misy handroba izay ka dia anaovana antsoavo ho any mpitandro filaminana trany mba hijery ankaiky an'ity resaka tsy fandriampahalemana ity fa tena mijaly ny vahoaka ary tsy afaka mihary am-pilaminana mihitsy ny vahoaka vokatry n'izay fanafiana mitampiadiana etsiroa lava izay. Andao amin'izay ho resantsika no mahakasika ny tranga mampalahelo avy any Mayotte any izay tena nandratra fo ary nantona ny fon'olona maro mo raha vantany voanandre fa misy tovovavy malagasy iray izay maty nisy namono tany Mayotte tany tamin'ity herinandro ity. Hita faty tany amoron-dranomasina
Safi any Mayotte, ny tovovavy malagasy iray izay 70 taona antsoina hoe Armela tamin'ny andron'ny asabotsy alina iny no nitranga ity loza ity. Niara-nivoaka tamin'ny namany teo amin'ny snack bar iray ankaiky ny amoron-dranomasina io izy no nisy lehilahy niresaka taminy ary nitarika azy hihataka kely teo hoy ny gazety avy any an-toerana trany. Napetrany tamin'ny namany ny finday sy ny poketrany. Gaga nefa ireo namany ireo fa toa naharitra elabe izy no tsy nety niverina. Teo no nanomboka nampilaza ny mpitandro ny fidaminana izy ireo natao ny fikarohana ka hita atao amoron-dranomasina ihany ny fatiny. Ny olana dia tsy nisy nahalala ilay lehilahy izay niresaka taminy na ireo namany na ireo olona izay teo amin'ny manodidina. Raha ny filazan'ny gazety avy any an-toerana dia avy any Ambilobe i Armela ary voatonga voahaingana tany Mayotte izy io efa manao ny fanadihadiana kosa ny mpitandro ny filaminana any an-toerana any amin'izao fotoana izao mba ahafantarana izay tena nahavanondoza ao anatin'ity raharaha famonona any ity tovovavy malagasy izay tena mbola tanora dia tanora ity satria mbola 70 taona monja ity tovovavy izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Armela izay avy any Ambilobe ity. Tena mampalahelo ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao tsy vitsy amin'izy ireo no midodododo mandeha ary miondrana antsokosoko makany Mayotte izay satria hila ravinahitra no antondian'izy ireo any amin'izay nosy Mayotte izay any raha teo moa ny lanjam-bola ambony ihany noho ny lanjany ariary ka aleon'izy ireo no miafiafy any an-tanin'olona any mba hiary sy hitady an'izay mahasoa izay kinanjo nefa dia izao zava-doza izao no niseho tamin'ny ity tovovavy malagasy izay tena mba naniry nahita fiainana mangirana sy milamina ary mba ahita ravinahitra any an-tanin'olona ity dia faty no azo ka mampahery ny fianakaviany manamanjo amin'izao loza izay nahazo an'ity piraitanin-drazana ity aingane ho tafody any an-tanin-drazana ny nofo mangatsikany ary anaovana antsoavo ho an'ireo malagasy rehetra mba hanao tsipaipaika amin'ny fampidinina ny nofo mangatsikany ity tovovavy izay tena mbola irotrirony ity. Izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay efa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.